Intiao nzakavola no ny fiantson'Andriamanitra irahiny mitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'ity alahady faharoa ny volana oktobra anangana tsikefitsikema no hevitra lehibe hoe mahery vavaka ny vavolombelona dia maro nefa tsy le hoe lehibe fa vavolombelona no raisin'Andriamanitra amarin'Andriamanitra ary mitsono amin'izany fandraisan'Andriamanitra azy zany zay le marina zay mahery vavaka dia retsika tamin'ireo pertiopa menga dia ty amin'ny tantara toko faharoa amin'ny telopolo misy tantaran'olona mahery vavaka mihitsy eo izy io Ezekia sy Isaia aminany tena le Isaia fatatsika mihitsy io lazay io rehefa mijery ny teny mifanamarina nanao paralele dia mitanareo tsy Isaia zanaky Amoza le mpaminany vakitsika isan'andro mihitsy io miresaka miara-bavaka amin'ny Ezekia io any zavatra mitranga io tantaray manomboka amin'ny 1940 misy mpanjaka mahery setra na nodidina azy tao mpanjakan'ny Asiria Sankeriba sany raha tsy vava tamin'ny Israely tahaka nataoko tamin'ny Andriamanitra sy ny firenena rehetra zay fanehatra tamiko ataoko tahaka zany ko ny Andriamanitra eo Ezekia miaika an'Andriamanitra tahaka izany namarina zany le Ezekia lasa izy miaraka tamin'ny Isaia aminany nitaraina tamin'ny lanitra zay dia ao texte nitaraina tamin'ny lanitra tao mazava efa tsy Jehovah-Andriamantsika zany nitaraina an'izany nivavaka tamin'Andriamanitra izy tsy hitatsika eto moa le vavaka nataony Ezekia fa ny mazava dia hoe lasa nakany amin'ny tompo izy nandre zany fiaikana ataon'ny mpanjakany Asiria azy zany ataovy fietsika ataovy fanao ataovy mahazatra tena ataonao fiainana isan'andro izy zany hoe vo mandre zavatra vo ataon'ny olona n'izao sy izao dia makaiza makany amin'ny polisy tanolokely fa mba soratan'Andriamanitra mba mpamiekena samy zanako ato trano any amin'ny polisy izy samy izy dia tonga tiany anankiray mitaraina data mitorino-ranona any amin'ny polisy any samy zanaka kady fotsy io dia any amin'ny polisy miresaka dia rehefa mpianarana tsikelikely tetsy reo olona dia tsisy azo andaminana amin'izany mihitsy hoe raha tsy makany amin'ny jenpolisy ianareo satria zany raharaha mahapolisy zany raharaha amin'ny fanjakana zany dia tsy anatin'ny rafitry ny fiangonana zany dia tondrena ho jenpolisy mety kristianina le polisy tsy voafeto zany tsy voasakany zany fa le raharaha ataony raharaha tsy ao anatin'ny fiangonana dia lasa makany ny zanako mandeha mifapitory any tsy anaka raha misy mahatery raha misy ataon'ny olona anao na izy io manao anao io na izy na ngoza be fantatrao misy ngoza be ny olona na le mitovy anao na le kelo ianao misy atao aza mamaly azy amakay zany mitaraina amin'ny lanitra tsaroko eto ny nasay toko nampianariko anareo ho an'izay amaingy anay amin'ny fotoana mamety zany ho an'lazay nareo dia misy efitrany mampifa voatokana ivavahana mihitsy eo
tsy hoe ny efitrano fandrina e dia io amboarina kely ivavahana fa misy efitrano fanamboarina mihitsy ho toeram-pivavahana hoe dia hivavaka dia makaohatra an'izay zany nanana ny fampianarana dia natao mitombo io zava-magaga io a tsy za koa nanao ny planon'le trano fa ny zanako nanao ny planon'ny trano vita ny trano misy salle de prière na raha ny tombo no amariny ny tombo le fampianarana tiako beko ny fiainany zanako hoe manany anao toerana eo nanao amin'andriamanitsika ndandray anontany any anay paster eo ambony kotolo hitako ery anao ambony kotolo amboarina nindana atao sikivavaka tsy tapitra ny amenina zay fa marina esy anao misy manaika ty mbola mivavaky ay on s'est capé un peu dia ay vavaky sika ka ianao ambony kotolo mafana io ka io tsy atoky misy trano nentonay zay fa lasany amin'ny tompo any nentonay io makao atrano zay a dia nampianarina hanana efitrano ivavahana ry zareo vavaka ny fiorana ata ry zareo dia nampianariny paster jatany amboarana ny toerana ivavahana fa zany a matahotra anao makao menamena be ny lamba atao am'le faritra ivavahana nasain'le paster zareo amboarina dia misy coussin menamena be dia nateny tamin'ny toa tao zany ono ary toto tena zao mihitsy hoe fampianarana hatran'le lamba amipetaka amin'ny rindrina satin menamena be matahotra ho azy amin'ny efitrano fivavahanao io raha anao ianao a ka misy loko zay mahivyanao hoe tsara apetraka ny toerana ivavahana raha mety ianao atao fotsy azany menamena be zany manatahotra azy zany sao dia misy zavakana zany amin'ny loko mena zany a any am'izay nampianatra azy tany fa raha anao ianao dia atao fotsy ny fotsy any tsy misy heviny manokana be maninona fa madio matamanao toerana hoe nao mivavaky raha tsy manana efitrano tena namboarina dia mibotra kely coin ao amin'ny trano ianao ivavahanao hiaonanao amin'ny tompo io am'izay kely-zavatra mitranga rehetra fomba nylazany apôstôly paoly an'izany ny korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo vakitsika teo reny ny andiny fa dimy ambin'ny folo ahoana no izy sady vavaka am-panahy aho zay hoe mangataka ny fitaliany ny fanan'andriamanitra ndao mba anatsara kely zany fanatonana an'andriamanitra zany fitoteny toko fahadimy hoan'ny sahirana kely vita ny salamy manontolo dia mandeha no bolana hitonga mpitoteny ianao any alohan'ny isaia any zany ao atoritory any sao dia ela be toko fahadimy ny andiny voalohany atao koa vakina ny andiny faharoa hitanao rehefa aveo ny andiny voalohany hoe aza haingam-bava ary aza malaky manomina teny eo natran'andriamanitra ny fonao fa andriamanitra dia any an-danitra renao ity antagoka ho vitsy ny teninao mety izy teny iny andiny faharoa e ny arben'ny fisasarana manina zany ianao io manofy io sasatra ianao tompoko zany raha matoy zany vo matoy 10 minitra dia manofy dia eo tena nea manaova repo tsara ianao fa vizany ianao io fa isorako an'andriamanitra aloha mba tsy manontany azy hoe ina ny dika ny nofy daty
atsianareo raha vo manofy dia mihevitra fa misy dikany le nofy. Misy sasany zany nanofy tao dia nahita ombo masika be ohatrany tena ampianarin-jareo tetsy ananina tetsy mihevitra zany zany dia tena loza mihitsy amin'ny fiainanao tandreo fa vo manofy ombo masika anao ratsy dia ratsy zay vizany ianao vizana misainao dia vo mikipy masonao dia manino karaza nofy anzany sasany mba manofy loka tsara nofy tsy nokolo ny fampianaratsika fa nazay fotsiny satria voalazy eo raharotona hoe raha manofy ianao aza mitady zay dikan'izay nofinao andra misy atangatanon'andriamanitra tao mbazava fotsiny zay agatanao domeny anao fa tsy mila manofinofy zany dikany nanofy an'izao dia hoavy nitahaka an'izao nanofy an'izao dia zao dia aza nieritretra an'izany andreratsainanao amin'ny lalananao ny faran'izany fa misy zavatra tianao azo mangatahana tompo tao mazava tsara raha tsy azonao am'ray maka o sy tontorakoto tamin'ny heriny dia vereny tsy maninony zany tompo efa nangataka taminao ampalay verena kolay angatahako aminao ty dia angatao ny tena tiako iavina tamin'ity hoe mpitotonytoko fa dimy ty lazaiko taminao teo aza haingam-bava ary aza manao tena jesoa nampianatra an'io any fampianarana momba ny vavaka zao ambatsia toko fa dimy any le hoe toko fa enina zafady le hoe atao ny faniamaro amin'ny teniny no hiaino anazy taloha fa amin'izao fotoana efa vatena voalamin'le totoanay zay misy vo le totoanay iny mitsangana amin'ny vavaka efa mampirinentana ny sasany tsy ho vity eo io isaky mananina kely dia kitika ny totofona totoany tsy atao lavabe fa ny olona nke tsy miaintsony miezaka izy efa mahay tsara fa mahafinaritra be zany tena hoe voalaza zay tokony lazaina nefa tsy mamerimberina ary ko tonga dia mazava hoe zao no angatana aminao tonga ny vavaka mahery vavaka no olombelona marina dia vavaka mahery zany sady angatanao amin'ny fitariany fanan'andriamanitra vavaka mpanahy aho hoy apôstôly Paoly tena mangataka ny tompo tario fananasino tario aho iresaka amin'andriamanitra dia ianao andriamanitra tario aho fa sady vavaka antsaina koa aho fa ny sainao no azavainy fanan'andriamanitra ifidy hangataka iteny zay tokony teny anao amin'andriamanitra fa tsy amin'ny fiteny mpitoroteny hoe ny abeny teny no isehony retirety ny adala fa imbetsaka sika nianatra an'izany hoe mivavaka fa mivaveriny eritsekema ho fianarana vo mainka alalinitsika ny hoe mahery vavaka rehefa dinihina tsara ny fihetsika ry Ezeka sy Isaia mivavaka tamin'andriamanitra nandreny fiakanana taony mpanjakany Asiria azy rehefa tokiny an'andriamanitra ny mahery be tao ampony tao na tonga azy tany toko izy ny taray fa hitanao ny valiny rehefa avy eo raha Ezeka zany niady tamin'ny Asiria mbola zavatra kely ny vita niady tamin'ny fahavalo fa rehefa andriamanitra namaly ny vavaka nataony Ezeka tompo miaika anao mihitsy izy miaika ny miarangilanao izy miaika ny Israely olonao izy nianatra zay maly mba anahitaona kely anao vetivety any amin'ny tantara voalohany toko fa 9 ambin'ny folo
andiny fa iraika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo. Tantara voalohany 9:40 raika amby roapolo roa amby roapolo. Milaza ny amin'ny Israely izy dia zao ny fomba ilazany ny ataon'Andriamanitra amin'ny Israely. Tsy nisy navelany ampahory azy, mpahory an'i Israely zany, ary nananatra mpanjaka Jehova noho ny amindreo hoe aza manendry reo voaosotro ary aza manisy ratsy reo mpaminany. Jehova zany ny intervenir mihitsy, mibaiko zay olona ifandray amintsika, na io mitsangakofavaloka mitady amely atsika, dia manamatra an'ireny izy tsy hanisy ratsy atsika. Matokana zany fiarovanaandriamanitra azy zany Ezekia, ary mino marimarina fa nampianarin'i Isaia azy zany amin'ny mampaminany Jehova ny Isaia. Tena anatina an'izao izy nangataka tompo, miaika anay, miaika anao, mampiororo anay. Ny mpanjaka ny Asiry vojeo zay, tena ny rahan'i Jehova anjery namely miaramila ny Asiria mba avakio kely ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Sankeriba ary amin'ny andininy fahiraika amby roapolo amin'ilay tantara faharova perikipatsika io. Tantara faharova toko faharoa amby telopolo io vakitsika io ndiny faraika amby roapolo tao mba vakina io. Ary Jehova naniraka anjely izay nandringana lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komandy teo amin'ny tobiny mpanjaka ny Asirika dia lasa nody amin'ny kenatra Sankeriba. Zany notom-pon'Andriamanitra amin'izay miaika atsika, izay mampiororo atsika, izay mampitahotra atsika. Marina fa tsy mpanjakana firenena, marina fa tsy olona no mampiororo ny malagasy zao, fa iny hitanao fantatrao ny anarany peste. Hoy aho mantsy nipiatafika omaly, mety mahafantatra ny tantara voalohany toko fa 9:40 filoham-pirenena hoe mananatra mpanjaka tsy hanisy ratsy mivoosy. Ka na dia misy zavatra mitranga aza dia leo ny tsy miteny, tranga izay mitranga rehetra, président tsy miteny, miandro ny vahoaka ihany. Asa mety miteny an'izany angamba izy miangazaindreo hoe sabotsy aliva izy miteny iny, mety miteny an'izany angamba izy ihany amin'ilay vaovao enon'olo isan'andro anaran'ny olona vaovao isan'andro mba ahafahana mahafantatra zay iainany amin'ny firenena ao. Tsy miteny ho a président. Tao mba takarina ny hevitry président zany, tsy teniteny fona amin'ny vahoaka ve izy, ka dia leo ny mangina. Dia nahinona miatra nahinona mitranga ao bosikozy sa nitiavo ny vavana dininy lela. Ary io ny tena fantatro any an-tsainareo any, tsy mirarahanareo président ninona miatra aminareo eo, ingale tsy ho zany. Dia mivavaka tamin'i Jehova Ezekia sy ny mpaminany Isaia, tena maro Jehova. So dia tsy ampy Isaia ho aty présidente. Efa sarotra manko ny manao zany amin'ny androntsika. Ny vaninandro iainantsika efa iainana n'izany atao amin'izareo hoe
fampisarahana fiangonana sy ny fanjakana sa miloza manjoanay e tsy afaka mirotsaka makana miresaka am'izay mety hoeverina fa fitondra politika sola zay olona manao politika hoe jerenefa razaka vola mandeha mironana ny président rajaromampianana satria miteny taminy fa iza iteny aminy izy anomba ampitsoro azy taty eo ataonisany ary io tsy eny mihitsy mivavaka tamin'Andriamanitra Isaia fa miaraka tamin'ny Ezekialy mandeha taraina tamin'ny lanitra izy so dia tsy Isaia raha ty présidentsika ty nisy fotoana efa niaonanay tamindreo tokony andraikitra ray mandrentsika amin'ny FFKM dia nanao teny mazava be ohatr' izany tamin'izareo fa miainy fotsiny izy fa tsy hitatra zay hoe ahoana moa zany tena anaovana an'izany tsy manana mpaminany hiteny aminy ny firenetsika miteny amin'ny filoham-pirenena raha zao zany zao miresaka peste zao tokony isy mpaminany makany amin'ny ministry ny fahasalamana iresaka aminy fa tsy misy ara mo mpaminany silamo ny ministre silamo ahoana moa nyteny ananao aminy io zany mibanga ao amin'io vavaka ataotsika mahery vavaka novakombelana marina dia lasa tsy maintsy ary elo atsika zany tsy afaka makany miresaka am'izay sankeriba sy zany sika fa mankaiza ao amin'ny tombo safidy mazava io soritan'Andriamanitra ao atsika io mitavosika anatona n'Andriamanitsika tonga ty mipesta mampioro ao atsika teniko aminareo zany rehefa misy mitranga ohatran'izao ny andra iandrin'ny fiangonana iantso ry fiangonana manala mandefa taratasy rehefa hitako vola tonga ny taratasy ry fiangonana manala dao mivavao any Madagasikara fa ripako ny pesta ny avatsika aiza ty taratasy tsy misy andohary io sika rehefa aveo angataka amin'ny tombo vavaka tokana ataotsika io fa tsy le nitelo metona toy mazatratsika iny angataka amin'ny tombo sika Andriamanitra arovy ny firenenay vonjeo ny malagasy amin'ity pesta mitady andripaka azy ty marina fa tsy sankeriba hoa io marina fa tsy hoe nisy firenekafa avy tany nandena anaty tapesta nakaty amintsika izy mahalala mety misy koa ambadika eo ie mipesta nanao mihitsy amety misy koa mba fitadiavana sponsorine sika nefa mahazomahazo bebe kokoa raha hoe mba misy resaka pesta ty amintsika tsy izy mahalala tsy fantatry zany fa mifatatsika zao raha androany alahady sabotsy tamin'ny zoma zany zao nahazo ny statistika farana 39 no maty any zay ny voasoratra any tena maty marina any mbola tsy fantatry ny firy tokoa maty ny pesta dia miantso vavaka amin'ny fiangonana miteny amin'ny fiangonana atao mahery ny vavaka ao rehefa vomelon'ny tombo mangataka amin'Andriamanitra ho an'ity tanindrazantsika ty ho an'ny malagasy iarovany azy amin'izany arety mandringana peste zany nanao Ezekialy namaly Andriamanitra raha manao isika matokiva mamaly Andriamanitra dia retsika amin'ny zava-mitranga tao amin'izany nataony Ezekialy anatiny anjeo zany voavonjy Israely dia nivokatra izay ary zany fiteninay any amin'ny vanim-potoana sarotra eto amin'ny firenena zao ny zava-tsara iainana raha somary heveriny olona fa tsy dia maninona ny toe-javatra iainana somary malaladalaka ny fiainany tsy misy manery tery azy dia hita be
aty amin'izay ataony aty amin'ny fiangonana hoe tsy dia maraika loatra amin'izay atao aty am-piangonana izy azavaiko rehefa avy eo fa rehefa tafiditra ao anatin'izy fotoan-tsarotra izy malaza tamin'izany narana malaza fantatsika zany dia krisy rehefa tafiditra amin'ny sarotra ny vahoaka hita be mihitsy ilay fifikirany amin'Andriamanitra ary voamarika amin'izay ataony vahoaka ty amin'ny fiangonana izay fifikirany amin'Andriamanitra zao ny expression tonga dia azo anazavana amin'izany amin'ny fotoana somary malaladalaka tsy dia betsaka ny rakitra ataony kristiana tsy dia hita loatra fa rehefa iny sarotsarotra ny zavatra tre mafimafy ny zavatra tre mitongo ny rakitra ataony kristiana ary lozika zany iverenikely ny mpanjaka tantara voalohany mpanjaka tantara faharoa zafady toko faharoa amin'ny telopolo iperikupatsika io ny andininy fatelo amby roapolo amaranana mba hahafahatsika mianatra zany fanao zany tantara faharoa toko faharoa amin'ny telopolo le perikupatsika andiny fatelo amby roapolo ary ny maro ny tonga fanatitra ho an'i Jehovah tany Jerosalema sy zavatsoany Ezika mpanjakany Juda dia nalaza teo imason'ny firenena rehetra izy trany am'izany nanao fanatitra ho an'i Jehovah ny olona rehefa avy nanatrika zavatsarotra nampiororo azy tamin'ny nataony Ezika ampariny rehefa tena tery zany ny vahoaka misy mantsoa azy mafy dia any Jehovah izy no miatoraka any izy no mafanatitra any izy no mametraka ny fiainany hoe ny tompo zay hoe izay toerany arenao misy fonao apetraka ao aizy ny arenao any amin'ny tompo apetrao amin'ny tompo dia anytompo fonao amin'izay zay mitranga rehetra dia tonga dia vahainao ny miatoraka any amin'ny tompo mangataka amin'ny tompo fiarovana mahery vavaka ny vaolombelona marina dao miatoraka amin'Andriamanitra valiteny tamindreo mieritreritra na tonga tany amin'izay tokony andraikitra tany saika hanapa-kevitra ny fanjakana tahaka nataony amin'ny fampianarana retsika tany raha-piangonana teo hoe mbola mitoetsy mianatra aloha zao ny sekoly mijery any amin'iny news mada ianareo fa any dena zay fa 9 jusqu'au ireo mikatona tsy mianatra zao tafidra anatiny Antananarivo renivohitra dia saika nanapa-kevitra mifandraiky amin'izany kio ny fanjakana na hoe aza misy mamoromoronany nareo pastera fa katony ny fiangonana dia nyvaliteninay tamin'izay sitrikevitra zay ny hoe zahay toko efa nisotro ny aleko maty raha ho faty any zay aleonay maty any an-tranon'Andriamanitra ary kio zay matoky zay miatoraka amin'Andriamanitra na inona hitranga eo ao amin'ny tompo zay mandeha dia ao zay nangataka fiarovana nangataka famonjena matao avako izany zanako izany tao hiatoraka amin'Andriamanitra ametraka zany miaditsika zany amin'ny tompo feokira vavaka ataotsika mangataka amin'ny tompo zay amin'Andriamanitsika angataka fiarovana ho an'ny vahoaka malagasy tsy manana afa-tsy Andriamanitra ary ampy ho antsika izany fananantsika n'Andriamanitra zany mangataka fiarovana
am'izao arety manodringana mampioro efa manimba sy mandrava ny fihavanana fa nampimbava ny vahoaka tsy mahazo mifandray ny vahoaka so mifindra ny aretina vavamin'Andriamanitsika angatao fiarovana manisy ampatanora izay mpiangonana na ireo tsy mivavaka amin'Andriamanitra ireo azy na ireo tsy matahotra an'Andriamanitra ireo azy arovan'Andriamanitra ireo fa sao ireo ndray no arary dia amindra aminao fa mangata fa Andriamanitsika miaino amahery vavaka enon'Andriamanitra vavaka ny vavolombelony matoky azy ivavaka isika. Ankany amin'iza no zahay raha tonga zany arety mandringana efa mamono olona maro zany iantoraka any amin'ny fahamasiva izahay ilany ny fanafody any ny tontolo tsisy tsony any fa lasa ny manambola fanafody ho aiza zahay izy tompo maharo anay amin'izany testa zany ve ianao tompo afaka miaro anay ianao ary raha misy marazy ao trano zany aretiny zany Andriamanitra mivavaka aminao zahay vonjeo sy trano reny efa verihevitra reo tokony andraikitra ny fitsaboana tsy tatsony zay atao Andriamanitra ao aminao zay mitoraka ao aminao zay mangataka fiarovana vonjeo zahay tompo vonjeo zahay amin'ny ranao Jesu Kristy nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana efa nataonao manda fiarovana anay amin'ny ratsy rehetra ka na inona ratsy tadiavan'ny devola melezana anay tsy mahakasika anay reny satria ianao miaro anay Jehova manodidina ny Madagasikara tahaka ny fanodidina ny tendrombohitra ny Jerusalema manodidina ny tanàna anay tsirairay manodidina ny isan-tokantrano tompo manodidina anay tsirairay araka ny teninao ny anjelin'i Jehova manodidina izay rehetra matahotra ny Jehova ka mamonjy azy avia tomponay vonjeo zahay vonjeo zahay ny amin'ny Jesu Kristy zanakao isaoranay mandraka izay nianaranao fa omeno toky mamahy mivavaka anay ianao mahery mivavaka ataonay aminao Andriamanitra satria ianao mahery mandresy ny fahavalonay rehetra mandresy ny arety mandringana rehetra vonjeo zay